Haleluya. Dia sy ny fitaren'Andriamanitra rehetra fa tanteraka soamatsara izao fikasana izao aromino aty tsy hofisehosehoana na karazana fikomina na karazana zavatra hafa arak'izay hieverany Satanas izao zavatra ataontsika izao a. Fa lazaina aminareo ry havana fa tsy mora ny asa fitandremana ary zavatra asa lehibe na kinin'Andriamanitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra izao asa lehibe izao a. Ary tena tsy vita raha resaka hoe saina mampahendren'olombelona, tsy vita, tsy tanteraka. Andraikitra lehibe no sahaninay a izay ekinany ho avy ny fiangonana ka aminay manokana dia izao a tsy karazana voninahitra na rehaka na fisehosehoana. Aleolay aza miafina any ambadika mihitsy dia ny feonay no hitana hoe Jesosy mihitsy no hitsangana eto, fa manahirana be mihitsy ny fisehoana eto kanefa andraikitra napetrak'Andriamanitra izy a dia tsy maintsy mijoro izahay a. Ka raha mijoro eto izahay a dia amin'ny herin'Andriamanitra ny hijorony eto ry havana. Ka tsy mampaninona izay resaky ny olona fa izao a avy alao Jesosy hiasa eto amintsika indray a amin'ity androany ity. Haleloya. Zay no ela fa anao hira fiderantsika amin'izao fotoana izao a. Zay no andraikitra napetraky ny tompo satria tsika fiangonana ara-panahy tsy fiangonana ara-nofo a. Ka zay a fanendrena taon'Andriamanitra dia ekena mpanetretena izany. 750 ny hira izay ataontsika amin'izao fotoana izao a. Mareta aza miova izay no hira iarahantsika mihira ho voninahitr'Andriamanitra amin'izao maraina ny asabotsy izao. 750 mareta aza miova. Kenda be za koa mba te hira miaraka amintsika mba te hideran'Andriamanitra amin'ny hira io a. Mareta aza miova. Wow.
sinarita rikai saya tanah pasti falala asabiu mau pamare kita amini faguna pami nilayan rufita rana siani dinayana. Haleluya. Saina tsy mivaova dia arovan'Andriamanitra amin'ny fiadanana tanteraka. Misy banderole moa mirakitra ny amin'ny lohahevitra zay ivoritsika eto, mijanona eo amin'ny sampanandalana ianareo, ary izaho ny lalana masaka hatramin'ny ela, ary iny no izory dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ny zavatra mampalahelo anefa dia hoy ny olona manao hoe tsy hizotra amin'izany izahay. Fa inona ny antony? Tsy vonona akatohan'Andriamanitra izy, tsy vonona anaraka ny fahamasinan'Andriamanitra izy, tsy vonona anana fitsarana, tsy te hanana fitsarana izy fa fikorotanana foana, fifandirana, ady, riavana. Fa zay vonona kosa anaraka an'izany lala masaka hatramin'ny elo zany, zay te azo fitsarana, dia hiteny anatrehan'ny Tompo izy manao hoe ndreto izahay Tompo, izotra amin'ny lalana masaka hatramin'ny elo. Mety tsy maro izy ireo fa olombitsy, kanefa na dia vitsy azy, tsy misy masakana an'Andriamanitra tsy asa na amin'ny vitsy na amin'ny maro. Mampirisika anao izory ny lalana iny, hitondra antsika ao fitsarana mandrakizay zany. Haleluya. Ataontsika ilay hira firy izy iny, telonjato mahery le izy, hira laharana fa rasolo jereo kely fa 7:50 sy 300, tsy nidingana zay natomboka fa ny fiafaran'ny dia. Azony hatramin'ny farany famonjena zay meny Jesosy atsika, nomeny ny fanamasina atsika, azony ny fotom-pampianarana, fa io ny hoe ahafahan'Andriamanitra miaraka amintsika eto amin'izao tontolo izao ary hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy nidingana zay natomboka fa ny fiafaran'ny dia. Ho ataontsika indray izany hira fiderana izany. Somary ambony kely any ny clé mihoatra ny normal. Haleluya. Tsy nidingana voalohany natombokano hitsarana, fa maroniza fa misakana ka mety ampiemoteriny. Tsy nidingana zay natomboka fa ny fia faralidi retiana mini Jesosy andalaisa tupuni naita aukaiae rini finuna fainu apa rusuana ramia rama deisananu Jesus idealis tini diana saina tum
sa tubuinaika Itiandala Isawisika Kami amena Vimbavaka Satana Naipakafana Kansu Jesu Upanafakana Tinidigana Saina Tumbuka Vanithia Farani Yana Vini Jesusi Hadalai sa Tubuni laina Vitubueni Handala nave Hirewetana Mave sata Faravela Now Jesus Shina Yaravitu Zadeu Maivana Chini Diana Saina Tumbuka Vanithia Faraniti Reviana Mini Jesusi Hadalai sa Tubuinaika Hallelujah! Iay no ny tenin'Andriamanitra tsika na amin'ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Vonina ve tsika ry havana? Tsy nisy lehilahy nitahian'Andriamanitra tahaka ny Solomona. Tsisy takazy mihitsy teto ambonin'ny tany. Nomen'Andriamanitra azy ny harena, nomen'Andriamanitra azy ny fahendrena, nomen'Andriamanitra azy ny voninahitra, ny aiky azy ny olona manodidina rehetra. Fanarahan'Andriamanitra fampitandremana zany. Na dia zany rehetrarehetra zany aza nataoko taminao ry Solomona. Efa voafidiko ao izy ty trano ty etsoina ny anarako. Masina ho aty toerany ty, efa reko ny vovavaka ao, ary zay vavaka rehetra zay ataonareo eto dia hoenoko avokoa. Fa condition raha miaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka hitandrina ny fitsipika sy ny didiny rehetra, dia ho ampaharetako ny fanjakanao izy izy, ary tsy ho diso fitahianao ahy ianao izy. Mantsy an'i Solomona. Na hery Solomona tamin'izany fotoana izany, fa saingy rehefa nandeha ny andro sy ny fotoana dia nipitsoka teny an-dalana izy, fa lasa nanompo an'ny moloka Kemosy, ny Astarta, Andriamanitra n'ireo firenen-kafa, satria nanambady vehivavy jeto-lisa Solomona. Tezo t'Andriamanitra dia nizarainy roa ny fanjakana. Riavana malala. Na dia misy aza teny fampanantenana, fa ho ampidirina any an-danitra isika. Kanefa raha mandao ny tenin'Andriamanitra tsika ka tsy hakatoa azy, tsy miaino ny feon'ny fanamasina, fanamitena ao anatin'ny fiangonana, tsy hijoroantsika ny fahamarinana, fa midera etsika. Ka na dia nisy teny nampanantenan'Andriamanitra aza, dia ozy izy manao voalazako tokoa, fa hitanao ary ampitotao ny fiaina mandrakizay, fa nosy zavatra ataonao zao sanatry azany. Ka mba tsy isiny zany sanatry izany, andeontsika hiverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fototra ny finoantsika dia ny tenin'Andriamanitra, io ny fahombiazantsika ry havana. Aza ny hevitra ao, aza ny fahalalànao, fa avelao ny tenin'Andriamanitra hitarika anao ry havana. Tsangantsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Andriamanitra raha eo, mankasitraka anao amin'ny zavatra rehetra. Zinona moa izahay Tompo, olona ho vonjena izahay, mila anao, mila ny fitarihanao izahay, mila ny teninao izahay, ilaiko isan'andro san'andro ianao Jesosy. Tiako mba hiainana zany fiainana miaraka aminao zany,
omeo anay ny fiainanao Andriamanitro ary mitenena satria mbola manakolazaina teny ambara amin'ny fiangonana ianao mitenena avereno indray eo amin'ny fiainana ilay teninao teny zay tsy ho levona mandrakizay teny ny fahamarinana ny tany sy ny lanitra dia ho levona fa ny teninao Andriamanitro dia hiasa eo amin'ny fiainanay hitaridalana anay anamasina anay anadio anay hiaro anay tsy anota na hivily lalana no amin'ny akavia no amin'ny akavanana hitondra fanasitanana anay ho anay eny izany oka ny fahefan'ny teninao Andriamanitro hibahana toerana ao anatiny fonay tsy raray avy matoky anao hafanay masonao zay dia tsinitsinina ihany fa ianao manateny ambara amin'ny fiangonana tsy raray avy isorana ny Andriamanitra velona tahio ny afatra tompo tahio fampianarana zay atreanay vonona iainanao indray izahay amin'izao fotoana izao haleloya hira fa 520 ny hira ataontsika lalindalina kokoa ao amin'ny Jesosy lalindalina kokoa ao amin'ny Jesosy zany no hira ataontsika eo am-pitsakarana amin'izao fotoana izao haleloya ande lalindalina kokoa ao amin'ny Jesosy yanatra fa endrena ambony Lina ina isanano bola uendikyo awamini terini taru balina kukua fana iyo mana pa tunggali fiaya Dore mana paresikyo kaito enti kamiriami di farani bola ulalita nina isananu bola uedikyo Haleluya. Amin'izao fotoana izao ary dia ny mpitandrina avy ao votovorona pasteur Silbera no angatantsika hitondra ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Mandroso ianao tompoko. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny fitondran'Andriamanitra nahafahantsika nanantanteraka ity fotoana androany ity. Tamin'ny volana marsa asa raha sy fototadidiko 14 marsa eo angano zay no nanomboka namola volanay ity zavatra ity. Rehefa nahatsapa ny zavamisy tranga maro samihafa dia tsara raha ampiorenina ny fotom-pampianarantsika Jesosy Mamonjy. Vokatr'izay dia nikaondoha izahay inona no ataontsika amin'ny mahampanompon'Andriamanitra antsika
inona ny mba anjara birikintsika ho an'ity Jesosy mamonjy ity. Inona no ataontsika hampiorenina ny fiangonana, hampahirezana ny fiangonana, indrindraindrindra ny hampijoroana ny fiangonana amin'ny fotom-pampianarana sy navelandray aman-dreny zany. Vokatr'izany dia isaorana ny tompony ny fanampiana tanteraka eto androany izany. Rehefa notain'Andriamanitra sy nahosoavin'Andriamanitra zany fotom-pisainana sy fomba mpijery madio, fampiorenana ny fiangonana amin'ny fotom-pampianarana marina, dia sitrak'Andriamanitra na dia somaro mety misy fandaniana sy ny zavatra maro samihafa tsy maintsy otrehana, dia ny zava-dehibe dia izao hoe mbola hijoro ao amin'ilay fotom-pampianarana marina ny fiangonana Jesosy mamonjy. Alleloia. Noho izany izao fampianarana izay atao androany sy rapitso izao dia manana tanjona. Ny tanjona famerenana, fampijoroana ny fampianaran'ny fotom-pampianarana navelan'ny mpanorona frera Daoda Mivady. Zay no tanjona lehibe hampiorenana ny olona ao anatin'ny fotom-pampianarana marina. Koa ny anjarako ary dia ny resaka momba ny fanambadiana. Fanambadiana anisan'ny atao hoe zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Izany dia miarahaba anao mpanatrika rehetra izay tonga eto amin'ity androany ity. Tsara ny hamerenana amintsika indray ilay fototra izany atao hoe taranaka araka an'Andriamanitra, fanaraka amin'ny soratra masina izany ny amin'ny atao hoe fanambadiana izany. Miarahaba antsika rehetra ihany koa izay manaraka any amin'ny tambazotra serasera, any amin'ny Facebook any, any amin'ny zavatra maro samihafa any. Miarahaba ihany koa ho an'ireo izay mpanaraka satria araka ny fahafantarako dia misy ireo olona avy ivelany izay manaraka izao fandaharana izao any amin'ny firenena samihafa, dia miarahaba azy amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako izany. Tonga eto aho mba hampijoro anao ny amin'ny fanambadiana araka ny soratra masina. Ilaina itsika mampiorina amin'ny fanambadiana araka ny soratra masina mba hitondra vokatra eo amintsika, mba ho taranaka masina, mba ho taranaka araka an'Andriamanitra, mba hitoiza amin'ny fitahin'Andriamanitra tahaka n'izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida, ka tsy ho diso zanaka ao amin'ny Jesosy mamonjy isika rehetra izao. Alleloia. Toy izao ary ny drafitry ny fampianarana. Voalohany, fizarana voalohany, fampianarana ny tanora sy ny ray aman-dreny. Zay no fizarana voalohany. Ahitantsika aloha hevitra toy izao: voalohany, taranaka masina; faharoa, milanja lehibe ny fanambadiana; fahatelo, fanorenana tokantrano araka n'Andriamanitra; fahaefatra, raha tianao amasinina ny fanambadiana; fahadimy, fankalazana ny raharaham-panambadiana; ary fahaenina, ireo tsy azo atao any amin'ny espasy. Ireo izany ny fizarana voalohany. Raha sitrapon'Andriamanitra toizantsika ny fizarana faharoa ho an'ny olona efa manambady. Io ny fizarana faharoa. Ny anjara nomen'Andriamanitra vady vita fanekena voafatotra ara-panambadiana. Fahatelo, ahoana ny fihevitr'Andriamanitra ny amin'ny fisaraha-panambadiana. Fahaefatra, fanambadiana ho an'ny madivady. Ary hofitinintsika ny fizarana voalohany, hofitinintsika ny fizarana faharoa, ary omena ny torohevitra mahasoa ary dia hofaranana amin'ny tsodrano. Zay zany ny fandaharana menantsika eto fampianarana ity, mba ahatonga antsika hipetraka tsara amin'ilay maha Jesosy mamonjy antsika. Tsika zao dia Jesosy mamonjy, manana fotom-pampianarana tsy toviazana amin'ny olona rehetra
na ihany koa amin'ny fiangonana rehetra ary nahasoatra tamin'izay ary mbola mahasoa mandraky tiany androany ary inoko satria tenin'Andriamanitra ny orenantsika mbola mahasoa ho an'ny taranantsika ny aorinan'izany maro anefa ny efa tsy mahafantatra intsony ny akamaroany satria rehefa hita tombanana ny zava-misy tombanana ny zava-miseho dia efa manomboka misy mivavaha tsy mifanaraka tsony amin'ny tena izy lay original lay zavatra misy dia zay nahataitra anay ara-panahy voakasika ny fonay hoe aleo asiana seminaire aleo asiana fampianarana ny olona mba hamerenana ny olona indray ao amin'ny ara-dalàna araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Halleluja! Taranaka marina, taranaka araka n'Andriamanitra. Zay zany no alefantsika voalohany Genesis toko fa 2:4 dia rehefa hitantsika izany dia vakiko mazava tsara na dia efa lanitsika tsy anjery azy tsy maninona vakitsika trano izany. Genesis toko fa 2:4 no izany ny lehilahy dia andao ny ray misy ny reniny ka hikambana amin'ny vatiny ary nofiray izy ihany ireo. Jereo tsara izany ny tenin'Andriamanitra handao ny rainy sy ny reniny ny lahy dia hikambana amin'ny vavy dia nofiray izy roa. Hitady taranaka araka n'Andriamanitra voalaza Baiboly Matteo toko fa 7:9 dia niteny Jesosy manao hoe tsy mba tahaka an'izany izy izy tao tiany ampiandohana hozy izy dia andao ny ray sy ny reny lahy ary dia hikambana amin'ny vavy dia nofiray izy roa, tsy roa tsony izy izy fa anankiray izany. Malakia toko fa 2:5 dia ahitantsika an'izao teny zao moa tsy iray va no nataony nefa mbola manana fanahy sisa ihany izy ary nahoana no iray mba hitadiavany taranaka araka n'Andriamanitra. Misy izany ny atao hoe taranaka araka n'Andriamanitra, taranaka Jesosy mamonjy, taranaka ao anatin'ny Baiboly, taranaka araka n'Andriamanitra. Genesis toko fa 7:10 io taranaka io dia niverina tenenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zao ny teniny hoe mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao zany hoe mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao zay taranaka ao mandimby anao. Zay le mahatonga ny hoe taranaka araka n'Andriamanitra. Genesis toko fa 7:7 ary haoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao mba amin'ny taranaka ao mandimby anao sy ny taranak'ireo ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Alleluja, amen. Taranaka mifandimby mijoro amin'ny fotom-pampianarana marina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny atao hoe taranaka masina, taranaka araka n'Andriamanitra izany. Io taranaka io dia tsy mahazo ny fangaroaro amin'ny firenena maro samihafa araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia toko fa 7, Deutéronomia toko fa 7 andininy fa 3 andininy fa 4 aza mifanambady amin'ny zanakao, aza mifanambady amin'ny zanakao vavy tsy omenao ho vadiny zanany lahy ary ny zanany vavy tsy alainao vadiny zanakao lahy. Aza mifanambady aminy izy ny zanakao vavy tsy omenao ho vadiny zanany lahy ary ny zanany vavy tsy alainao ho vadiny zanakao lahy satria taranaka masina. Fa mba tsy hampiala ny zanakao lahy amin'ny fanarahana izy mba hanompoa ny Andriamanitra hafa dia rehetra aminareo ny fahatezerany Jehova ka ndingana anareo vetivety izy. Tsy sitraka Andriamanitra ny taranaka mifangaroaro bavaka, taranaka mifangaroaro, ny taranaka mino, ny taranaka tsy mino, ny taranaka manana fotom-pampianarana, ny taranaka tsy manana fotom-pampianarana. Zay na tonga n'le hoe fizarana voalohany
fizarana voalohany dia natao ho an'ny ray aman-dreny sy natao ho an'ny tanora mba halalany tanora ny tenany hoe taranaka arakan'Andriamanitra izy dia mba hisoroana amin'ny fifanaraisarana amin'ny taranaka tsy arakan'Andriamanitra. Tadidio tsara fa nitondra fanao samihafa nampikorotana zany tamin'ny andron'ny Ezra sy tamin'ny andron'ny Nehemia. Ezra 7 andininy jerentsika Ezra 7 andininy 9 fa efa naka tamin'ny zanakavavindreo hovadiny sy hovadiny zanany lahy izy ka efa miaroaro amin'ny olona tokotany ny taranaka masina. Tanao misy ny atao hoe taranaka masina tsy mahazo mifangaroaro amin'ny taranaka tsy araka n'Andriamanitra. Ary dia inona ny zavatra nisy nampalahelo reto olona reto mifangaroarona dia ny fomba fiteniny azy ny sasany manao fiteny Astodita, ny sasany manao fiteny Amolita, ny sasany manao fiteny Moabita nefa taranaka josy taranaka marina. Ny sasany manao fitondratena maro satria mifangaroaro tamin'ny fanaon'izao tontolo izao ny taranaka masina. Nehemia 7:20 andininy 7:20 dia milaza n'izany hoe tamin'izany andro zany koa dia nahita ny josy aho izay nanambady vehivavy avy any Asdota sy Amolita sy Moabita. Ary zanany dia nanao apahany tamin'ny firenena fitenin'ny Astodita fa tsy nahay teny josy ka nanaraka amin'ny fiteny avy amin'ny firenena izy. Dia nifandaritra taminy aho ka nanozona azy sy namely ny sasany sy nandromotra ny vonondohany dia nampianiana azy tamin'ny anaran'Andriamanitra hoe aza manome ny zanakao vavy ho vadiny zanany lahy ary aza maka ny zanany vavy ho vadiny zanakareo lahy na ho vadinareo. Andiny 7:20 koa mety va raha ianareo no rehefa manao zao zavatra le ratsy lehibe rehetra izao ka manota amin'Andriamanitra amin'ny akanareo vehivavy firenena ho vadinareo. Hitantsika fa misy ny atao hoe taranaka masina, taranaka Jesosy mamonjy na taranaka josy dia taranaka masina, taranaka araka ny soratra masina, taranaka nambolena atao amin'ny soratra masina, taranaka ny biazina amin'ny soratra masina. Noho izany ny taranaka masina tsy tokony hifangaroaro amin'izao tontolo izao. Manaova amenina ny amin'izany mba hanatanteraka n'izany tsika ary sarobidy ao mason'Andriamanitra izany. Noho izany no ampianarana antsika fa manana ny lanjany ny fanambadiana. Io fanambadiana io no mitadiavana taranaka araka n'Andriamanitra. Izany hoe raha mijoro amin'ny fotom-pampianarana ianao izay takin'ny Baiboly dia ny taranaka anao taranaka araka n'Andriamanitra izany. Ary eo ambany fanatrehan'Andriamanitra sy ambany fanambinan'Andriamanitra jerevy ny taranaka josy fa arahan'Andriamanitra maso akaiky ny fiainan'izy ireo zany satria taranaka araka n'Andriamanitra. Manana lanjany hita amin'ny 2 Vetrany tsika mitoy manana lanjany ny fanambadiana ao amin'ny Hebreo 7:20 tsy tokony ataontsika zavatra ho petatoko na mboamboarina fotsiny ihany zany fa tena manana ny lanjany tokoa ty fanambadiana ty eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary Hebreo 7:20 andininy 4 manana lanja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana sy ny fandriana tsy voaloto. Manana ny lanjany. Jerevy tsara io fanambadiana io raha mamaky ny Efesianina 5 ianao dia loharin'Andriamanitra amin'ny Jesosy sy ny fiangonana. Tsy afa-misaraka satria Jesosy ny lohan'ny fiangonana, Jesosy ny nampisy ny fiangonana masina, Jesosy masina mpapakatra ny fiangonana no ampakarina dia toy ny lehilahy mampakatra vehivavy iray, lehilahy masina vehivavy masina mamoaka taranaka masina. Tadidio tsara fa ny tenin'Andriamanitra jerevy tsara ny Efesianina dia mampifamatotra any Kristy sy ny fiangonana dia toy izany ny famatoran'ny mpivady ny lahy sy ny vavy. Efesianina 5:2 jerevantsika Efesianina 5:2 rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo vehivavy manekena ny vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo. Fa lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana
ary izy no mpamonjy ny tena fa tahaka anakeny fiangonana ny Kristy no aoka anakeny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Inareo lehilahy tiavy ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana koa ka nanorany ny tenany ho azy mba hahamasina azy amin'ny anadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba hatolony koa amin'ny tenany izany ho fiangonana be voninahitra tsy misy fipetipetina na fiketronana na toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny. Jereo tsara ary ny fahamasinana na mpitahana zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra mpapakatra sy ampakarina. Zavatra napetraka ho zava-dehibe ary raha mamaky ianao ny roan'ny telopolo dia zao ny teniny ao mba faharoa ny telopolo manao hoe zava-miafina lehibe zany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana aho na dia izany aza aoka ny tsiraray aby aminareo otia ny vady ny tahaka ny tenany ary aoka ny vavy anajany lazy. Alleloia. Zany hoe matoa Andriamanitra manohatra n'izany amin'ny zavatra goavana be tahaka n'izany tsy zavatra maivana akory ity vaky fanambadiana ity. Tena manana ny lanja eo anatrehan'Andriamanitra ho masin'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy ny teny taranaka araka n'Andriamanitra no ilaina. Taranaka mifanaraka amin'ny soratra masina sy ny baiboly no ilaina. Izany ny zavatra ilaina eto amin'ity tontolo misy ity raha nanamboarin'Andriamanitra ity. Noho izany tokony ho fantatry ny tanora rehetra na ny raim-pianakaviana ny fomba fanorenana tokantrano araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tokony ho fantatsika ray aman-dreny izany mba mitokantrano ny zanakatsika mba hifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary raha mamoaka ny zafikely avy ao izy zafikely araka n'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Alleluia. Izany fanorenana tokantrano araka ny soratra masina araka n'Andriamanitra. Fa miditra ny fahatelo tsika adiny ray sasany matsy entiko nazavananao ity teniteny izany dia raha tsara. Voalohany ary raha hanorina tokantrano ry tanora ilaina ianao ny manana fahatsapana fa tonga ny fotoana tokony hanambadianao tsy filana na filany nofo na firehaky ny nofo fa fahatsapana mihitsy. Anontania tsara ny zanakao hoe tena fotoana ny tokony hidiranao amin'ny fanambadiana ve zao anaka? So dia maimay ianao so dia zavatra filana fotsiny zao fa tena amin'ny fotoana ny ve zao satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe misy fotoana ny raharaha rehetra misy fotoana. Noho izany tokony ho apetraka tsara ao amin'ny tanora izany. Faharoa, raha toa ianao ka hiditra amin'ny fanambadiana tokony ho fantatra ao tsara ny lalàn'ny fanambadiana. Fa inona moa no lalàn'ny fanambadiana? Misy lalàna ny fanambadiana voarakitra ao anatin'ny baiboly. Ny mpanambady na ny olona hiditra ao amin'ny fanambadiana dia tokony halala tsara n'izany zavatra izany. Voalohany tokony ho fantatra noho izany miala amin'ny rainy sy ny reniny ny lahy hitambatra amin'ny vavy homofo ray izy roa. Izany hoe raha hiditra amin'ny fanambadiana ianao ry tanora anany raim-pianakaviana apiditra ny sanany amin'izany dia tokony ho fantany fa izao hoe iray ihany no anjarany. Anankiray ihany no anjarany. Iray ihany ny taranaka araka n'Andriamanitra zay lazainy hoe nofo ray, lehilahy ray, vehivavy ray. Noho ilany lalàny tenin'Andriamanitra dia mapetraka. Malakia toko fa telo, Malakia toko fa roa azafady, Malakia toko fa roa andininy fa 5:20 dia jerevy tsara le teny teo. Vakitsika izany teny izany mba hampazava tsara an'le izy. Andininy fa 20. Moa tsy ray vano nataony hiala amin'ny rainy sy ny reniny lahy ka manana vaviny. Moa tsy ray vano nataony nefa mbola manana fanahy sisa ihany izy. Hitanao zany ray ihany na dia misy olona be dehibe ary zareo ray ihany. Tokony fantatry ny olona hanorina tokantrano fa iray ihany no anjarany. Zay lalàn'ny fanambadiana izay. Lalàn'ny fanambadiana izay tokony ho fantatsika. Faharoa, tokony ho fantatry ny olona rehetra izay hiditra amin'ny fanambadiana fa tsy mahazo misaraka izy. Tadideo tsara zay. Raha hiditra amin'izao fanambadiana izao zanakao dia ampahafataro azy zany. Ary raha tsy eto ny zanakao fa ianareo tanora zay manatrika eto dia aoko ho fantatrao fa ny lalàn'ny fanambadiana dia iray ihany. Romanina toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7.
tsy fantatrareo va rahalahy fa miteny am'izay mahalala ny lalàna aho fa ny lalàna dia mampanapaka ny lehilahy raha mbola velona izy fa ny vehivavy izay manambady dia fehezy ny lalàna ho any lahy raha mbola velona ny lahy fa raha maty ny lahy dia afaka amin'ny lalàny lahy izy koa raha mbola velona ny lahy ka manambady mikafa raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy fa raha maty kosa ny lahy dia afaka mizany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olo-kafa izany tenin'Andriamanitra izany dia mampianatra fa ny fisaraha-panambadiana dia tsy lalàna ao anatin'ny baiboly tsy lalàna ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa amboaran'ny olona ety amin'izao tontolo izao fampianarana fa ny baiboly dia milaza araka io tenin'Andriamanitra amin'ny romanina io fa ny anjaranao avy amin'Andriamanitra dia iray irery ihany alleloia ny Korinthianina voalohany toko fa fito dia milaza amin'izany tenin'Andriamanitra izany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Korinthianina voalohany toko fa fito andininy fa folo ary ny manambady dia didiako nefa tsy izao fa mitoko aoka tsy hiala am'lahy ny vavy alleloia zany fotom-pampianarana izany dia tokony ho fantatra le izy fa tena foavokarana noho izany ny lehilahy rehetra dia tokony hananampinasa raha norona tokantrano ianao tena ilaina ny fanerasera mpanompon'Andriamanitra amin'ny fanamboarana ny tokantrano izany ankehitriny mantsy re kristianina re Jesosy mamonjy dehibe ny olona efa somary manalavitra ny mpitandrina ao amin'ny sehatry ny fanambadiana efa karazana invitation sisa nomena an'ilay mpanompon'Andriamanitra fa ny préparation rehetra amin'ny zavatra rehetra dia efa ny mpino ihany ny manao azy zay nahatonga fahadsoana vokatry ny tsy fahampino fahalalàna ny amin'ny lalàn'ny fanambadiana ka mahatonga ny tokantrano mandeha tsy araka ny tokony izy noho izany raha norona tokantrano ianao dia tokony hiaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra anao amin'ny fanorenanao an'io tokantranonao io mba hifanaraka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha anao vodondry izany vodondry zany dia mariage central zany hoe fa mariage tany amin'ny any fahagola tany fa saingy amin'ny fomba maha-olombelona tsy malagasy ihany dia atao ny vodondry fa ankehitriny maro ny mpino manao vodondry dia atao amin'ny resaka pikabary dia fa tsy ilaina intsony ny mpanompon'Andriamanitra fa dia resaka fikabary zany hoe vodondry amin'ny fomban-drazana vodondry any misy ao anaty baiboly vodondry any ao anaty baiboly fa tsy hoe ny vodondry ao tao amin'ny Jesosy mamonjy na mariazy tao amin'ny Jesosy mamonjy na vodondry zany dia mpanompon'Andriamanitra anankiroa miasa amin'izany mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny zazalahy mpanompon'Andriamanitra amin'ny zazavavy zany vodondry tato amin'ny Jesosy mamonjy efa taterina dia vita vary dia atao ny fomban-drazana koa raha vao hiditra ny varavaran'ilay olona ianao dia efa asiany harona eo dia dika tokoa nanao ony dia asiana vola eo dika tokoa nanao ony dia vao manomboka ny tokantanonao dia vao manomboka ny fomban-drazana tsy mba misy dika tokoa nanao ao amin'ny fotom-pampianarantsika ny amin'ny fanambadiana rehefa anao mariazy ary anao vodondry ny tenako izao dia mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fiangonana nisy ny vadiko sy ny mpanompon'Andriamanitra taty avy amiko nanao ny vodondrinay tsy nisy an'izany tsisy voalohany fotoana anomanana ny raharaha eo am-panomanana ny raharaha dia tsy mahazo mifanerasera mandeha irery ny lahy sy ny vavy eo am-panomanana ny raharaha dia tsy mahazo miaraka izy roa rery zany miaraka ny an-dalambe na miaraka zay ny mahatonga antsika tenenina hoe raha misy antony mahasakana ny tsy anatanterana ty mariazy ty dia oka anatona amin'ny mpanompon'Andriamanitra misy dikany tsy mahazo mandeha amin'ny fanerasera ny lahy sy ny vavy amin'ny fotoana fanomazana ny raharaha raha toa ka misy raharaha tsy maintsy ivoahany amin'ny fikarakarana dia tsy maintsy miaraka amin'ny olon-dehibe matotra mpino matotra zay ny lalàna ny Jesosy mamonjy
soroko anao tsy mahazo mandeha fa miaraka amin'olona miaraka mihitsy miaraka amin'olona metsena na manao zavatra zany dia mifandoto izy ireo fa rehefa nytonono ny mpanompon'Andriamanitra atao ambony polipitra hoe mpivady izy manomboka anao zao dia mahazo mifanambady izy ireo. Mivava ve zany tompoko? Manaraka an'izany tsy azo atao araka le teny tany am-piandohana raha tianao no atao mariazy ny zanakao na ianao raha lehilahy sy vehivavy dia tsy mahazo maka tsy mpino ianao. Amena amena averiko fampenina amena tsy mahazo maka olona tsy mino ianao fa olona mitovy fampianarana aminao ihany no alainao raha tianao no amasinina. Amena aoka tsisy vaona na ray ary tsy mahazo maka olona vita batisa mitovy anao no vadianao dia zay ianao vao azo atao mariazy raha maharaka fepetra. Tsy maintsy manaraka tsaka ny anjabany ny toromarika meny mpanompon'Andriamanitra anao ianao. Alleluia alleluia. Manaraka an'izany fankalazana ny fanambadiana tena ampianarina tsara mihitsika fankalazana ny fanambadiana. Ahoana ny amin'io raha kalaza vodiondry ianao na fisoatana na mariazy dia zao ny zavatra ataovy ny invitationao dia oka isoratra hoe fitafiana motona no entona. Amena dia tsy mahazo manao fitafiana mianjaanja tsy mahazo manao pataloha ny vehivavy. Zany Jesosy mamonjy atra tamizay koa zao fampijoroananao fotom-pampianarina izao dia famerenana anao amin'le tena vrai Jesosy mamonjy. Alleluia. Koa ny Jesosy mamonjy dia tsy manao afindrafindrao. Ny Jesosy mamonjy dia tsy mba mandihy. Koa raha tianao no amasinina dia aza pidirina ao anatiny vita aza pidirina mihitsy ny dihy. Fa Jesosy mamonjy re tompoky tsy mba mandihy. Jesosy mamonjy tsy manao afindrafindrao. Amena. Raha tia kalaza zany ara-dalàna ianao dia ampahafantarina anao zany. Zay nanatrika mariazy. Ahoana ny fandehan'ny mariazy nareo sao dia misy mandihy efa nyteny voalohany sao dia mandihy anareo koraikitra izay ampijerevanareo di zavatra tsy fantatra sy ny razanay zany zavatra tsy fantatra i Jesosy mamonjy zany. Amena alleluia. Ny afindrafindrao sy ny dihy re tompoko tsy ao anatin'ny fotom-pampianarana Jesosy mamonjy zany. Ny zany tsy tokony ataotsika izany. Ny zany ny mpanetana anao na ny animateur na animatricenao dia aza olona mpandihy no ataonao an'izany sao dia mpandizinao ny olona fa oka olona voavonjy. Alleluia. Oka olona voavonjy ny animateur anao nampitarika anao eny dia amizay lamina tsara ny hira ampiasaina rehetra dia hira Jesosy mamonjy. Ka ao anatin'ny fankalazana ary dia hira Jesosy mamonjy avokoany ao. Amen alleluia. Ireo zavatra tsy azo atao any amin'ny espasy akoatran'ireo miteneniko tsy azo atao ty dia ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy azo atao ny manao fomba fanamasinana tahaka ny atao any am-piangonana any amin'ny espasy. Fa matoa ilay fanambadiana efa tsy nampidirina espasy tsy nampidirina atao am-piangonana dia efa misy antony. Noho izany tsy azo atao ny manao fomba fanao eto amin'ny pilipitra amin'ny fanamasinana ka ho atao any amin'ny espasy fa ny any vavaka tsotra ihany dia samy vita. Zay no Jesosy mamonjy. Fatako ty zavatra ty dia nalalinina tao amin'ny boky maitso dia nahalalinina tamin'ireo boky tsika Jesosy mamonjy sy ny fahatsapahana sy ny fampianarana nomena anay tany amin'ny sekoly biblika. Zay no natambatra namboarana an'izao fampianarana nomena anao zao. Tapitra ny fizarana voalohany.
hiditra amin'ny fizarana faharoa itsika amin'izao fotoana izao. Fizarana faharoa ho an'ny olona efa manambady. Eto zany a dia tsy mikonty eto ny vodondry satria ny fisorohatana sy ny mariaziana no lazaina raha eo amin'ny fomba kristianina ny atao hoe fanambadiana ara-dalàna. Mahazo tena ara-dalàna satria tsy tody ny fisorohatana kanefa ekeny ny fiangonana izany satria ny tsiromanam-pahefana no mena ampikambana olona izany ary manana ny fepetrany koa izy ireo. Koa rehefa manatrika fisorohatana ianao dia be dia be ny zavatra voalaza ny am-piangonana no lazainao. Ohatra hoe tsy mahazo mena todingisa ho sisina le todingisa, ay totohondry le izy. Tsy mahazo manana felana malina ny zanakay, inona le izy, ay ve zavatra tehaka. Zany hoe ady zany tsy azo atao. Misy fampiviazana ao amin'ny fampianaran'ny soratra masina izany. Ny zany ho antsika izay manambady ino tsara. Araka ny teny tany am-piandohana hoe tsy filana. Indraindray dia misy olona tsy hay ve miterena izy sa tafiditra tao anatin'ny engrenage. Ahoana moa no tiako tenenina ao anatin'izany engrenage zany? Mety hoe fiarahana fotsiny ihany teo kinanjo bevoka tapoka raha vehivavy ohatra, na mety hoe tratra tapoka zareo tany amin'ny couloir sy ny isan-karazany tany dia tsy nanaiky intsony ny ray aman-dreniny. Mety hoe mbola nianatra ilay ankizivavy dia nadalainy ra sasalahy dia tratra dia triko anao raha tsy manambady ny zanako sy ny maro samihafa. Mety hoe antony maro samihafa ohatra omeko zany dia tafiditra ao anatin'ilay fanambadiana dia rehefa tonga ao amin'ny fanambadiana amin'izay dia mikorotana ny saina. Zavatra mety misy mantsy zany tantara zany eo amin'ny olona tery tsy fidiny tahaka an'ilay hoe raha tany an-tsaha ozy izy dia misy lehilahy misavika vehivavy tao mbola tsy voafofo vadin'olona dia rehefa avy eo dia tady itsoaka izy dia mitereny lalàna amin'izay izy. Rehefa mitereny lalàna dia tsy azo nisorana sady manome volany raindra zazavavy izy no tsy azo nisorana amin'ny anim-piainany rehetra. Misy an'izany ao anatin'ny lalàna. Dia tafalatsaka ao anatin'ny engrenage tahaka an'izany ny olona anankiray. Mety hoe filana sy ny zavatra maro samihafa fotsiny no nahatonga anazy ny tafatsirofoka tao nefa avy eo voapresy izy satria matahotra ny gadra izy sy tia matahotra ny anao zavatra maro samihafa izy. Izay mahatonga azy fampianarana hoe raha hanambady ianao tokony ho fantatrao ny lalàna fanambadiana, tokony ho fantatrao tsara ny zavatra miandry ianao ohatrehanao amin'ny anim-piainanao rehetra satria tsy day andro ny fanambadiana koa fa mandra-pahafaty. Ary fantatsika tsara ny lalàna mipetraka teo ny amin'izany fampianarana izany izay efa nomenantsika mialoha no izany izao zavatra tokony ho fantatrao ary tokony ekenao na tamin'ny fomba inona na tamin'ny fomba inona na tamin'ny fomba inona no tafiditra anareo hifanambady satria olombovonjy ianao ankehitriny satria manompan'Andriamanitra ianao ankehitriny dia ataovy izany ny fomba nitondran'Andriamanitra anareo ho tonga mpivady. Amenna, halleluja. Ekeo izay zavatra izay hoe Andriamanitra sao dia izay ary nahatonga anay ho tonga mpivady. Izany ekeko fa ity ny vadiko sy anjarako. Halleluja. Misy antony izay zavatra izay mila moa tsitrapo tanteraka moa ny fanambadianareo vao maika tsara famboary ny saina sy ny fo fa ny fieritreretana fa io vadinao io no anjaranao. Amenna. Aza mieritreritra olona hafa intsony renao toko.
ekeo atsitrapo eo anatren'Andriamanitra amboary ny fisainana sy ny fieritreretana ny toe-tsaina fa io ny vadinao. Na tamin'ny fomba inona manatsara zavatra ny fanananao n'izay fisainana zay. Manatsara zavatra mba tsy ampikorotana ny sainao sy ny fieritreretanao ny fanananao n'izay, ary tsy tonga anao maromasika hijeretseroa ny fahaizanao mamolaka ny sainao ampandolehana kanekenao fa io ny tena vadinao. Amen. Mba andeha joro vavolombelona kely aminao zaro alohan'ny fanavady. Misy nanao évangélisation tany faritra atsimo dia nifadianana raiky amin'ny 20 andro alohan'ny anaovako évangélisation. Dia tamin'ny fotoana io koa 2004 io dia nanomana fa efa hanomboka hiditra amin'ny fanambadiana fa hitady izay vadiko. Fa rehefa hitady izay vadiko dia ny filahako ny saiko sy ny fieritreretako manao hoe Andriamanitra mbola tsy fantako izay vadiko, fa rehefa tonga ny fotoana ka fantako izay vadiko dia io no anjarako tsy andeha amin'ny akavanana intsony aho fa filahako ny saiko sy ny fieritreretako fa io no vadiko ekeko mandra-pahafatiko. Nambariko ny saiko sy ny fieritreretako na dia mbola tsy fantatro aza hoe izy. Pozy efa eo aminao ve inontsony ny olana izy rehefa eo aminao. Amen. Izy rehefa vadinao ambaro ny saina dia milamina ny tantara e. Ambaro ny saina dia tsy misy ny olana e. Amen. Marina zany sa tsy marina? Halleluja. Mahafinaritra zany. Halleluja. Satria nahoana vady vita fanekena. Vady vita fanekena. Malakia toko faharoa. Miasa be ty Malakia ty. Malakia toko faharoa. Andiny fefatra ambony. Elo tsara. Nefa hoy ianareo nahoana? Satria Jehovah ny vavolombelona ny aminao sy ny vady ny fahatandranao izay nofitahinao na dia namanao sady vady vita fanekena taminao aza. Tandremo vavolombelona Andriamanitra amin'ny vady ny fahatandranao, vady vita fanekena taminao. Nanao fanekena ianareo fa mpivady manomboka teo ifampitonga na mola na misarotra na marary na salama na mangidy na mamy na fantana na fananakarena ary tsy misy mampisaraka anareo raha tsy mifahafatesanareo any. Ankehitriny ve rehefa lasa ny andro sy ny fotoana dia samboaravoara ny ranomasina tandremo tsara, tandremo mpivady. Galatianina toko fahatelo. Ny fanekena rehefa nanaovan'ny olona fanekena dia tsy fanao ny mandrava azy. Galatianina toko fahatelo. Andininy fahadimapolo. Ry lahy, miteny araka ny fanaon'ny olona aho na dia ny fanekena nataon'ny olona aza rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manafoana na manampy izany. Koa ny fanekena izay nataonao tao amin'ny mairie izay ne mahatonga ny hoe raha manao fanekena ny olona ao amin'ny mairie fa raha isaraka ny olona tsy vita ny mairie intsony fa tsy maintsy any amin'ny fitsarana. Izay mahatonga ny fanekena izay nataonao tao zany dia manana ny lanjany. Matoy ianao nanao sini izay no mahatonga an'le hoe nisy nanery consentement sans vice, nisy nanery ve ianao samy sitraponao nidiranao tamin'ity resaka ty. Nisy ankolaka ve ao ambadika ve samy sitraponao nidiranao amin'ity satria anao sonia ianao. Fanekena mafy zany tsy azo atao ny mandavany zany. Amen. Ka tsisy tokantanina Jesosy mamonjy raba manomboka zao. Amen. Ary tsisy tokantanina Jesosy mamonjy saraka manomboka zao. Amen.
fa Jesosy mamonjy zay nampianarina fa ray ihany. Alleloia. Korpianina voalohany toko fafito, andiny fafolo sy faraiky amby folo, andiny fafito amby roapolo. Efa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny fafolo, ary manambady dia didioko nefa tsy izaho fa ny tompo, aoka tsy hiala amin'lahy ny vavy. Nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady, na aoka hody amin'lahy, ary aoka ny lehilahy tsy hanary vady. Andiny fafito amby roapolo, eno tsara. Efa voafatotra tamin'ny fanambadiana ianao, aza mitady izay isarahana. Amen. Amen. Andao lohitsangana atsika anao amen mafy ny amin'izany. Amen. Sady efa leraderaka kely mipetraka samy mazo terana. Alleluia. Mahafinaritra. Mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra. Noho izany ny fitsangatsangana sy ny fisaraha-panambadiana dia tsy tokony ho re intsony ato amin'ny Jesosy mamonjy manomboka izao kao mandrakizay. Alleluia. Samy mitia ny vatiny aby, samy manaja ny vatiny aby, ny tsiraray avy. Tsy azo atao ny tsangatsanga, tsy azo atao ny sara-panambadiana. Raha ny tenin'Andriamanitra izany, araka io tenin'Andriamanitra izay voasoratra io. Koa zay efa nanao an'izany dia miverena ny vadinao ianao fa te eo any an-danitra ianao. Ianao zay mpisara-panambadiana miverena ny vadinao ianao. Azo mpibahana ny zavatra rehetra. Tany an-dala tanosy tany amin'ny faritra atsimo, miteraka roty anabavy anankiray tsy vita batisty. Rehefa miteraka roty any amin'ny faritra atsimo, sarotra be fanambadiana mpino samy mpino zany. Dia ity lehilahy anankiray ity jentilisa dia ahoana ny atao? Efa niteraka ianao tsisy olona hanambady ianao, ianao fa niteraka roty. Tsy aleo ve ianao averina ny vadinao? Na dia tsy mivavaka azy izy aloha, satria ianao mbola tamora kely. Ahoana ianao? Ianao mananjanaka roa. Inona no atao aminao? Mety ve ianao afa ho atsoky le olona aloha? Mety ao izy. Nalaiko natsoky le olona. Ahoana ianao le zanakao io anankiroa e? Ahoana ianao io? Zaho koa mety izy izy. Dia natao mariazy izy. Efa 20 taona, 20 taona ny alako tany amin'ny faritra atsimo, mbola mpivady izy mandraky tiany androany. Alleluia. Alleluia. Midina olona zay azo atao milamina mamerina na nisy ny fahasoa na nisy ny tsy mety mba hidirana any amin'ny lanitra satria tsy tian'Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana. Andriamanitra anie ny tenen'izany malaky ahy andao jerentsika. Malaky ahy toko faharoa, andiny fenina amby folo. Fa halako ny fisaoram-bady hoy Jehova Andriamanitry ny Israely, fa misy manarona herisetra amin'ny fitafiana hoy Jehova tompony maro. Halako izy ny fisaoram-bady. Tsy tian'Andriamanitra zany misaobady zany. Ampianarina antsika zany, lazaina amintsika zany, ambara amintsika mba hahatonga antsika atsaro tena tsara, foa tsara, ka tsy hanaonao foa. Indraindray ma efa me mahazo vahana ankehitriny, misy mpanompon'Andriamanitra misarabady, maheno an'izany a, misy mpino misarabady, dia mampakatra vehivavy hafa, dia mampakatra lehilahy hafa, samy mampakatra izy roa. Dia tsy haiko tsony ny tohiny na nanao divorce zareo zany dia nanao remariage indray dia namerina indray. Jerevako tao amin'ny fotoko ampianaran'ny rahalahy Daoda amin'ny doctrine 400 firy angamba izy iny vao vakiko vetivety. Fa tena hentitra ny ray aman-dreny, hentitra mihitsy ny ray aman-dreny, fa tsy azo ekena izany, tsy azo ekena izany, tsy araka ny soratra masina izany.
na inonino na atony na ianao mijanona tsy vitanao anefa zany hoe janona tsy hanambaty zany ianao hoe dimy telopolo taona efapolo dimapolo taona ianao de vitan'izany ianao anefa tarianao mba mifanarakaraka ihany de zao ianao de tena tsy vadiko misy tena tsy anjarako rehefa tena mivavaha tahaka nataoko mifadia aminy e vavaha tsara mifadia anina de ekeo zay zava-misy eo de lamina ny zavatra rehetra amen halleloja de am'izay isainao tsy mikorotana ka na mety andalo ny fahasarotam-piary sy ny maro samihafa ianao de ho ainao foana namboatra ny sainao hoe diso ah fa tsy marina fa tsy manao an'izany ny vadiko amen halleloja ka noho izany isika indraindray isika ihany manimba ny tena tsika ohatra n'ireny mpisotrotoka reny e samino amin'ny savony tena reny mpisotrotoka reny gaga koa hoe voavinao fakomaly ana eno samino amin'ny savony tena ay reny mpisotrotoka rehetra zany mamosavy tena de samy maka eo zareo samino amin'ny savony tena re samino amin'ny savony tena asa mamosavy tena zany nanazy hoe izy ny amosavony tena ena fa tsika miaro tena mba tsy amosavony tena tsika mba tsy haningotra atsika mba tsy hanimba atsika mba tsy hanapotika amin'ny fiainatsika matotsika niezaka ny kely aina ny forotra nandoalika ny vavaka nanao ny sitrapon'Andriamanitra de mba atonga atsika ho any an-danitra ary nidira atsika mifanambadiana de mba atonga atsika tsy ho lavo amin'ny fitsangatsangana sy ny fiainana maloto ko rehefa tonga ao amin'ny fanambadiana re ianao a efa avitra ihany ianao ka tonga ao amin'ny fanambadiana hajao ny tokantranonao amen hajao tsara ny tokantranonao atao zay ilaminana fa alan'Andriamanitra ny soram-baty sy tian'Andriamanitra zany zavatra tsy mety amin'Andriamanitra zany noho izany zava-dehibe tokony fatatsika mba raha misafidy misaraka ianao de tsy azonao atao mihitsy ny manambady efa nivakiko teto kortianina voalohany toko fafito andininy faraka amin'ny folo tapany ambony tsy azonao atao raha mbola te hiditra ny lanitra ianao tsy azonao atao raha mbola velona indrindrindrindra ny romanina moa tsara raha verenantsika ny romanina fa romanina ny tena mizingizina ny amin'izany zavatra zany romanina toko fafito mba tsy hampalava azy de ny andiny ny fahatelo koa raha misy raha mbola velona ny lahy ka manambady ny kafa raha vehivavy de atao hoe mitsangajanga izy fa raha maty kosa ny lahy de afaka ny amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mitsangajanga na dia manambady olo-kafa zay ka hoana eritreretanao hoe amivina ity olona ity vao faty sa ianao no aminoasy satria tsy ho fantatrao sao de anao ndray raha lasa lohany eo ay le lalànao an'izany ianao maniry azy ho faty ianao ndray midila izy ndray lasa manambady ianao ndray lasa izany aza manao an'izany re tompoko atao sy fanarahanao zay sitrapon'Andriamanitra aleotsika milefitra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa izany mahasoa atsika halleloja hitraritsika mialohan'ny amaranatsika ny fizarana faharoa de hiditra atsika ny amin'ny hoe ny raha anambady ny mativady io zany no lesona farany mitsika voalohany tokony olona voavonjy no vadin'ny olona efa mativady kortianina voalohany toko fafito andininy fa 7 kortianina voalohany toko fafito andininy fa 7 ny vavy voafehin'ny lalàna raha mbola velona ny lahy
fa raha maty kosa ny lahy dia afaka manambady izay tiany izy nefa ao amin'ny tompo ihany. Koa raha misy olona maty vady dia aoka hoe miany no vadiny fa tsy olona hafa izany. Azo atao ve ny atao mariazy ny olona maty vady? Zay zany no fanontaniana, satria rehefa hoe mpimiany fa ahoana ny mariazy izany. Raha virjiny raha vehivavy, raha mbola tsy niteraka raha vehivavy dia azo atao ny mariazy. Raha ohatra mbola tsy niteraka vehivavy nampakarindra raha lehilahy zany, mety ataontsika hoe lehilahy maty vady zany, dia ray vehivavy virjiny mbola tsy niteraka dia azo atao ny mariazy. Fa raha efa niteraka kosa raha vehivavy nampakarindra lehilahy tsy mbola niteraka dia tsy mety. Tsy mety satria ny mariazy dia olona mbola tsy niteraka no tokony atao mariazy. Noho izany dia tsy azo atao mariazy izany. Zay zany ny amin'iny lesona anankiray. Ankoatran'izay moa zany dia ny fomba fikarakarana ny fanambadiana moa zany dia fa mifanaraka tsara. Io no zavatra anankiray asongadina milohan'ny hidirana amin'ny fizarana manaraka. Amin'ny fanotenana tokantrano dia miaraha ianao miasa. Indraindray mantsy le olona misy efa bevoka dia terena fotsiny izao le mpanopon'Andriamanitra atao mariazy zany. Dia le mpanopon'Andriamanitra zany tsy mahalala le olona fa bevoka fa efa nifanain'Andriamanitra mampafantatra azy mitrovoka ohatran'izao dia gaga. Indraindray dia misy olona natao mariazy ataontsika hoe tsy ampy ny bolana akory izy dia fa teraka. Gaga le mpanopon'Andriamanitra. Fa ahoana ary ty olona ty ny bolana taorian'ny mariazy dia fa teraka sahady izy. Dikan'izany bevoka izy. Satria ny fiterahan'ny vehivavy raha ohatra vady-jaza zay hoe filaza anazy eo amin'ny 7 volana mahery eo. Tsy ampy 7 volana mahery akory ny raharaha dia fa niteraka be dia be tratran'izany. Dia le mpanompon'Andriamanitra zany terena dia jerevy tsara mamporona tokantrano amin'ny fomba tsy ara-dalàna nefa le tokantrano araka ny sitrapon'Andriamanitra. Le fanambadinany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra nampisy azy tateo ambony tany araka reny fampianarana reny. Fa ny fomba anorenanao azy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga ao atokantanonao ny gozona sy ny korotana sy ny tabataba sy ny gidagida sy ny zavatra maro samihafa sy ny fisaraha-panambadiana sy ny kaikitra sy ny maro samihafa tsy fantatra intsony. Ny olona amin'ny ara-dalàna ny tokantranonao na ny tokantranony zanakao. Tandemy tsara ray mitady voninahitra ianao satria na ny sasany tafikatra any ambony pilipitra dia nanao koa tadiavinao tafiditra ka na dia tsara dalàna zay dia terenao fotsiny. Ilay mpanompon'Andriamanitra rahoraonanao ilay mpanompon'Andriamanitra satsanao dimao satsanao an'izao ao satsia vavatao. Kanefa mba fantatrao moa mety afaka ilefitra ilay mpanompon'Andriamanitra ka hanatanteraka an'io fa ianao ny zanakao hijinjan'io ianao hijinjan'io. Ianao hijinjan'io ianao. Ny zanakao hijinjan'io. Ny zavatra atao io. Noho izany tandemy tsara. Miaraha toromarika torotsay torohevitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra na ianao na ny zanakao hanao fanambadiana. Atedio tsara hoentana teny mpanompon'Andriamanitra fa za manao isin-dalana invitation sisa amin'ray volana pastera ataony rahanay atao am-piangonana. Tsy fantatra hoe avy aiza le izy, tsy fantatra hoe avy aiza le izy, atao am-piangonana ty tonga dia baiko no azon'ilay mpanompon'Andriamanitra. Tsy mety zany satria ny vao manomboka dia miaraha miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao. Amen. Aza orona amin'ny zavatra diso ny zavatra mahasoa. Aokanao sarotiny amin'ny zanakao
ny amin'izany zavatra izany ara-maso ny zanakao de am'izay ilamina fa tsy hoe raikitra ray mifanambadiana raikitra migidrakidra lasitra ny gidraka mpanompon'andriamanitra inona ny soa azonao am'izany ny fanaorenina ny fanambadian'ny zanakao zany ny fifandonana atao mpanompon'andriamanitra atao mpanompon'andriamanitra vo vita vazavaza ny fampipilitra mpanompon'andriamanitra mola tsy guerrier kory ka fampivazavaza elabenao fa mangina izy rehefa mafy loatra ny teny marary atao ao zany fatratranyzany tena ampanaoviny le olan'le mariazy zatsy nala ny zany samy mitandrina tsara alleloia azonao tsara ve zany afaty zany mahasoanao ve zany afaty zany jesosy mamonjy retsika tompoko tsy mitorotena amin'olona hafa tsy mampianatra olona hafa fa jesosy mamonjy ray jesosy mamonjy rery taranaka jesosy mamonjy mba hiserenatsika amin'ny lalana marina fa entiny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay fa vitsy ny mahita azy ka inao nampahiratin'andriamanitra hitan'izany alleloia manaraka an'izany famitinana ny fizarana voalohany hafatra ray aman-dreny ry tanora lalana tsy maintsy izorana ny fanambadiana misy fotoanany ny raharary rehetra ianao ray aman-dreny fataro tsara hadadio ny zanakao efa lera ve zao anaka efa tena ny fotoanany ve zao sa tokony mbola hiasa sa tokony mbola hianatra sa tokony mbola aiza sasany mbola troisième de efa hiditra am'izany zahaty nefa ny fiainana zao tsy vitana troisième tsony baka ry zao fa tsy mahavita tsony baka ny zao fa tsy mahavita tsony sécurité ny zao manana baka satria mila mahay teny frantsay fa neresera amin'olona ianao izany hadadio tsara ny zanakao hadadio ary ianao tanora de nio tsara aza maimay raha mbola tsy lera misy tanora zazalahy efa niasa fa ela de resaka tamiko tao amin'ny fiangonana efa miasa ianao zao ozy a matsy azy na vita fianarana atao ny polisy zao aza mandeha raha tsy lera rehefa tonga ny fotoana daoko tsapanao tsara fa io tsapanao io rehefa tena tonga le fotoana fa mesalo efa miasa roa taona ingénieur mivoaka ingénieur zany tovolaza fa zany resaka tamo tolotsaina ampianarina atsika ny am'izany zavatra zany mba ianao tanora aza maimay na de misy tovolaza manadalana ianao aza mieritreritra zany hoe diso anjara zany raha manao ny sitrapon'andriamanitra ianao andriamanitra manome anjara ho anao za avy any faritra atsimo mivadiko mitondra fiangonana any faritra atsimo mivadiko eto Antananarivo de tsy fantatra hoe hoana de fa lasa mpivady zay io zany ianao manana anjara ianao ry tanora zazavavy so de misy olona atatatalain'olona kely manao rastasy manana tsy mety tsy maintsy men'andriamanitra ianao ny anjaranao anankiray toy zany koa nareo lehilahy aza manao an'izany tenenina ny tenenina ny tenenina ny avositra ny tenenina ny tsy hita tsony tsy hita hoe inona
mampiady ankizy vavy fotsiny ataon-drarao am-piangonana zany izany a rehefa tonga ny fotoana sika rehetra zao manana mpanompin'Andriamanitra avokoa. Mpanompin'Andriamanitra ny eo ny hevi-diso hoe vady mena mpanompin'Andriamanitra zany na tonga ny olona maro miala tatsoatsy tsy marina zany raha lasina bavy. Mpanompin'Andriamanitra tsy manome vady fa manome safidy. Tsy marina zany hoe vady atolotra zany ahoana moa ny anekenao an'izany torona zany fenao no misafidy indraindray ny rahalahy rehefa hanambady izy za zao rehefa hanambady hono pasteur sao dia mba misy vehivavy mety amiko any aminareo any andao ranao any aminay aloha dia jereva ao dia rehefa tonga ao dia mijery ohatra ny tsisy mety na hoe iriny mety zay anele izy fa tsy hoe vady atolotra e. Alleluia. Raha mandeha any aminay any ianao dia atoroko anao mijery ireo daholo izy ka izy aminao mety fa tsy hoe vady atolotra tsisy an'izany dia lasa mivaona le tanora maina an'izany tsy tia izany indray ny lasa voiziny dia lasa tsy mifanaraka amin'ilay mpanompin'Andriamanitra intsony izy dia lasa mivaona mandeha ny amintsy izy dia io mahatonga ny fanambadiana mikorotana dia lasa satria indray ny mpanompin'Andriamanitra koa misy manao erreur dia ataony tahaka ny fomba ny am-piangonana indray ny fanambadiana any amin'ny espasy dia lasa tsy miraharaha tsony ny olona tsy tonga ny am-piangonana fa efa atao any amin'ny espasy tsy mety zany fa ny am-piangonana ihany ho izy amena misy zany tandemana tsara izany zavatra izany koa manomboka zao dia faly miteny aminao miaraha miasa amin'ny mpanompin'Andriamanitra anao ianareo ray aman-dreny mangatà fanampiana amin'ny mpanompin'Andriamanitra mba hiorina ara-dalàna ny tokantranony zanakareo izay ny tongotsaina famotinana ireo fizarana anankiroa izay nomena teto mba tonga ny tokantranontsika tokantrano araka ny teny hoe taranaka masina taranaka araka an'Andriamanitra mahafinaritra zavikelinao taranaka masina amena mivoaka amin'ny fomba ara-dalàna na ianao ary falifaly saotra an'Andriamanitra fa ara-dalàna ny tokantrano zanako. Alleluia. Zay ny famotinana ny fizarana voalohany sy faharoa fa ny farany aza manao foana indraindray ny olona dia manao foana asa tsy ampy ny fahalalana dia ataotao ny fahatany ihany ny zavatra rehetra nefa rehefa raikitra ny olana dia hoentiny eo anatrehan'ny mpanompin'Andriamanitra sao ny olana anay pasteur na sasany moa dia tena tsy avelany hoentina ao anatrehan'ny mpanompin'Andriamanitra fa dia aretany ihany dia marary sy mangirifiry izy dia tsisy mpanolotsaina dia lasa manao foana dia mifindra fiangonana dia mitety fiangonana dia mivoaona mandeha tseroa dia tsy tapatombona mihitsy izany aoka ny tokantranonao mba ho fitahina ho anao mba ho fitahina ho anao ny tokantranonao raisoary ny tsodrano ho tahin'Andriamanitra ny tokantranony Jesosy mamonjy ny andro ny lanitra sy ny tsiro ny tany eny ho amin'ny tsiraray avy andaotsika hivavaka zay ny fampianarana ny amin'ny fanambadiana izay natao teto amin'ity toerana ity adiny-ray sy fahatelony no nanaovako an'izay tenin'Andriamanitra izay tsangana hivavaka atsika amin'izao fotoana izao samiary mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra izany misaotranao indrindra Andriamanitra misaotranao fanahy masonao misaotranao ry Andriamanitra ny lalan'izany fampianarana izay nomena teto amin'ity toerana ity
mba ahiterana vokatra fahasoavana eo anateanao samy mivavaka raha lasina vava mivavay ianao ny amin'ny zanakao izay hiditra mitokantrano mivavay ianao ny amin'ny vadinao izay mitoriana teto amin'ity toerana ity fa io no anjaranao. Andriamanitro ho an'izay rehetra mbola anorona tokantrano aoka hoe Andriamanitra hifanaraka amin'izay fotom-pampianarana izay hifanaraka amin'izay tenin'Andriamanitra izay hitsiraray avy izay mbola anorona tokantrano eto amin'ity toerana ity izany fotom-pampianarana izany izany tenin'Andriamanitra izany mba hisy vokatra tsy ateraka eo aminy ho an'ny ray mpianakaviana ihany koa reny mpianakaviana efa manambady aoka le mba ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra mba hifankatia ny fiangonana Jesosy mamonjy mba hifankatia ny Jesosy mamonjy mpivady mba tsy izy ny fisaraha-panambadiana mba tsy izy ny fijangajangana mba andeha eo anatrehanao mba ho tsara tsodrany tompo ao apire zay Jesosy mamonjy sy ny fotom-pampianarana izao mba hiasa mahely ianao tondra fahasoavana mitondra fitahina andenika taranaka masina taranaka araka an'Andriamanitra taranaka araka ny sitrapon'Andriamanitra apetraka ampelantananao tanteraka izany Andriamanitro miesay anao taio zao tokantrano zao taio zao Jesosy mamonjy zao ampahere zao Jesosy mamonjy zao miangavy anao a mba hiasa mahery ato amin'ity fiangonana ity ahidinao aminay ny fanahy masina andehananay mite-panaraka an'Andriamanitra velona amin'ny fahamarinana velona amin'ny fahamasinana velona amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra velona amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Sotra petsaka Jesosy. Makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Tera sy mankalazana. Sotra petsaka Jesosy. Sotra Jesosy. Nefa raha izao irery tsy maefa izao ka mangataka ny hery ho an-tanànao ako feno ny fanahy ny mpanompoana mba ho tena lehilahy voahosotra. Amen. Masotoerantsika tompoko. Halleluja. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany fampianarana famerenana atao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy izany ho fampijoroana ny tokantrano tsiraray avy. Halleluja. Za manokana dia tsy hoe rehare fa ho voninahitry ny tompo fa hatramin'izay tongavana tao mangatany dia tanora anankiefatra zao no efa natao mariazy ara-dalàna atao am-piangonana. Rehefa makatoa tsara ny fiangonana, makatoa tsara ny tanora, omen'Andriamanitra voninahitra izy. Dia raina Jesosy